Falindray te place tsongo vavy miaravanantsika rehetra amty ariva ity ary misaotra tsika hatramy safidy hiaraka amin'ny televisionna malagasy anaraka izao vaovao antsara izao hatramin'ny farany orantsika eto ny raray nivon'ny gendarmerie-pirenena Ine-Fort-du-Chêne amin'izao fotoana izao io ihany koa ny fahatserovana nafatesan'ny colonel Richard Ratsimandrava akoatran'izay araka ny fanapanatenanantsika anatin'ny fankalazana ny fahadimapolo taona nazonan'ny fahaleovantenitsika ary fahazato taona ny Philbert Tsiranana dia hoarantsika itondray toy amin'ny tantaran'izany ray ny fahaleovantena ny Madagasikara izany akoatr'izay ny asa sotony fikambanana fitia teny Avarado fa ambona voantsary aloha dia ny lafiny fampandrosoana ny commune eran'ny Madagasikara nampitombona 12 tapitrisa ariary mantsy nanomboka izao ny vola anapiny ny fanjakana ireo commune rehetra eto Madagasikara nazo moto ihany koa ireo tompon'ny gendarmerie-pirenena iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana akoatr'izay dia manome tanana amin'ny fanamboarana ny karapanondro ny ministera ny fanajariana ny tany mamitina mitatitra an'izay Lanto Malala Rasata. Tsy vitan'ny hoe fampiarabanina sy fampiraritso tratry ny taona vaovao ny fiainana teto fa vanim-potoana ihany koa na ahafahan'ireo ben'ny tanàna eto amin'ny faritra Analamanga ny faritra ary ny ministera pia nametraka lamina vaovao anoizana ireo ezaka vita amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana izany. Fantatra fa nampitomboana 12 tapitrisa ariary ohatra ny fanampiana omena ireo commune eto Madagasikara manginy fotsiny ny fampitaovana azy ireny. Hatramin'izao dia efa matsimbola avy amin'ny fanjakana malagasy no miasa ampiasainao aminy raha misy ireo mpamatsy vola hafa moa voninan'ny tanana dia raisina tanandro mitanjona dia mba hoe ny ahafahany ireo faritra sy volom-bahoaka faritra manana loharano mpamatsiny vola maharitra amin'ny fampandrosoana eny ambanivohitra fa tsy hoe voatery hitady famatsiny vola foana zareo amin'izay asa fampandrosoana izay. Misoritana teto fa nadia vanim-potoana fohy aza no niarahany asa izay afaporo be ny tanàna eto amin'ny faritra Analamanga fa vonona hatrany alefa notakiana hoy ny ministra vonona ny hitady lalam-bola kosa ny fanjakana ho an'ny faritra dia nosoritany fa tsy misy ny fampandrosoana raha tsy misy ny laharam-pahamehana toy ny fandriam-pahalemana. Ny ezaka atao amin'ny faritra manokana dia ny fiaraha-miasa eo amin'ireo mpitandro filaminana ao anatin'izany zany ny fanomezana fitaovana azy ireo misy oto eo amin'ny efapolo zao no nizarainay manerana ny faritra Analamanga amin'ny indrindra amin'ireo toerana izay azo lazaina fa anjakan'ny asan-jola sy ny asan-dahalo. Ny tany ihany koa teto ny fanaovana ireo karapanondro amin'ny ty fifidianana ity izay manampibetsaka moa zany ny fanjakana amin'izany. Mbola ezaka lehibe ny nahafahan'ny ministera ny fanajariana ny tany nanamboatra ihany koa sy nanarina ireny lapa eny anivon'ny faritra ireny ny lapan'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Fa isan'ny vaovao mbola arandretra akaiky ny nivon'ny gendarmerie-pirenena Ine-Fort-du-Chêne nanambara ny général Safera komandin'ny Ine-Fort-du-Chêne tamin'ity androany ity fa tsy mikasa anonka-panjakana zany ny tenany sy ny zandary eo ambany fifehezany tamin'ny androany marena moa no namorom-panao gazety teny mitombo Fort-du-Chêne ny généraly Safera nanaraka akaiky an'izay ny TVM Maritra Ramarokoto naka ny sary Femina Malala. Tsy mihevitra ny anonga-panjakana mihitsy ny zandary eto Fort-du-Chêne hoy ny généraly Safera lehibe mitondra ity toby ity. Nambarany fa tsy manana olana amin'ny Mandriamatoa Andry Rajoelina ny tenany ary manohana tanteraka ny fitondrana tetezamita izay mijoro amin'izao fotoana izao. Tsy zahay eto Fort-du-Chêne mihitsy no andeha anonga-panjakana na nomeny ultimatum 48 heures qui va pour l'application de Maputo. On n'a rien à voir là-dessus. Fa asina zavatra sy hala amin'izao mba hanafenana ny resaka vola zay takiny gendarme eto Fort-du-Chêne. Et c'est tout. Avaka zavatra coloration hafa le izy hoe mpanao politika reo anonga-panjakana reo zao général Safera tsy anonga-panjakana mihitsy. Efa niteneny tao président zay fidèle amin'ny président tsy anao amin'izany mahatrapahafatiko ary azo soratina alomanao io mikasika ny Fort-du-Chêne fa manjary marary
ilazana fa tsy mpagnome tsy hamoa fanjakana koa mety c'est le contraire manoloana ny fanjakana mety fa mahatsiaro marary ny maramely eto Fort du Chêne eto de regny le démonstration barrage e tsy barrage j'ai accepté à une certaine limite mba hafantaraloha hoe misy olo marary eo zay filazany commandant gendarmerie maniko zaho tsy marena zany fa misy mitantara hoe tsy misy zany vola zany amiko zany hafahafa ihany ahoana moa no hafahana olo anankiray tsy olo be de be ato eto mitaraina hoe misy zany vola zany nefa izy teny izy ray aman-dreny zay milaza hoe tsy misy zany anjanany fa izy ny ray aman-dreny ty gendarmerie ray manontolo tya ka aokany ankely ty détermine anazy zaho tsy andeha ifamaly amina iady aminy tsy azo atao miady amin'ny lehibe zany andrasana arak'izany no toy an'ity raharaha ity efa mandeha raha teo moa ny fanotorana rehetra fa mandrona ny zava-misy amin'izay tompony hery vonjy-tetra na ny FGN Fort du Chêne zay tena moka fanambarana ny secrétaire-panjakana medidiny gendarme Marie Bernine voalaza fa natsangana ny commission mixte d'enquête afana mijery akaiky ny zava-misy marina tatitra an'izay maritra raha marikoto sy feno raha le malala fanambarana avy amin'ny secrétaire-panjakana medidiny gendarmerie Pyrénées manoloana ny tranga mampisavorovoro ny zandary eny amin'ny toby hery vonjy-taitra na force d'intervention de la gendarmerie nationale FIGN eny Fort du Chêne ny amin'ny resaka vola 2 miliara sy 500 tapitrisa FMG izay voalaza fa nomeny ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho an'ireo zandary ireo nefa misy nanodikodina ny général Ravelomanana Claude secrétaire-panjakana medidiny gendarmerie Pyrénées dia tsy nitsahatra ny tady vahaolana ary amin'izao fotoana izao dia ambarany amintsika fa natsolo ny commission mixte d'enquête izay mandray an-tanana ny raharaha tarihan'ny tale général ny pro manokana iadina amin'ny kolikoly na Bianco ahitana mpitsara maromaro manamboninahitra ambony ao amin'ny inspection générale ny gendarmerie Pyrénées manampahaizana avy amin'ny samifine ny CIS ny inspection générale de l'État ary ny ministère ny fitsarana natao izany mba ampaomby tanteraka ny fanadihadiana ahitana ny tena marina ny amin'ity raharaha ity sy isiny ny mangarahara koa arak'izany dia indray ny andraikitra tandrify azy ny secrétaire-panjakana medidiny gendarmerie Pyrénées ny amin'izay mety ho fototry zao raharaha manimba ny laza ny gendarmerie Pyrénées izao izay ny fanambarana avy amin'ny gendarmerie Pyrénées zany fa raiky amby 10 febroary 2017 raiky amby 10 febroary 2017 taona katroka tamin'ity androany ity nafaty ny colonel Richard Ratsimandravy iray amin'ny grand dossier eto amin'ny firmitsika izay mbola tsy hita marina ny dossier Ratsimandrava voarakitra anatin'ny tantaran'ny firenena ny raiky amby 10 febroary 2017 ndelo mampahafantarana zanina rivo malalantsika amin'izao ariva izao ny momba ny colonel Richard Ratsimandrava. Dimy amby telopolo taona lasa zay ny tantara tsy fanadino 577 folo sy 4 arivo ny tantara ny Richard Ratsimandrava teraka ny raiky amby 20 mars raiky amby 777 teto Antananarivo izy navita ny fianarana ambaratonga voalohany tao amin'ny lycée Galeny nanohy ny fianarany tao amin'ny Saint-Cyr France ny 12 octobre 777 ny ferina teto Antanindrazana niatrika fiofanana maro izy ary efa nitatana ny ola faharoa ny premieriam tamin'ny taona 777 commande ny gendarmerie tany Toamasina ny taona 577